Etra ny tompona andraikitra eo anivon'ny apipa ny tompona andraikitra eo anivon'ny fokotany Ampefilo no ny fitohanany lakan-drano manamorona ity fokotany ity ka iny izy ireo ivarina tanàna ny rano maloto eveny amin'ireo lakan-drano ity raha toa ka tsy misy ny fanadiovana maika. Nasiany lehibe ny fokotany teny ihany koa ny lafin'ny fandriampahalemana eny amin'ny faritra iny fanadidina. Zava-misy hitantsika eto ivelany zao moa zany dia natonga an'ity zava-ty androany misy fimemenomana nataon'ny mponina moa zany fitarenana maro izay voarainay tao amin'ny fokotany mahakasika ny fiakaran-drano ety amin'ny faritra Ivo. Hitantsika manolorantsika eto amin'ity faritra ity zany fa ity atao hoe canal Andretany izay tena hain'ity tanàna ambany ity raha io zany no miakatra dia tsy mivoaka mihitsy ny rano aty amin'ny cité ka noho izay ataon'izay no nataon'ny zavatra mila jerena akaiky anaovana antsoavo amin'ny apipa izay tompona andraikitra voalohany amin'ity resaka curage amin'ny canal itony mba hijerena satria efa akaiky ny fahavaratra ary efa anaty mihitsika fa miorana raha mbola sairankina kely efa tadavana orana nefa hatramin'izao dia mbola izao zavatra hitantsika izao ny fako ny canal miakatra dia miakatra ny rano tsy tafavoaka mihitsy ilay rano izay hitantsika manoloana fibaka ordure to Ampefilo ity izay rano avy ao amin'ny cité eo ivoaka makaty amin'ny canal Andretany ity bloqué satria miakatra be ilay avon'ilay rano eto amin'ny canal Andretany zany dia tena anaovana antsoavo amin'ny tompona andraikitra mahefa fa tena mijaly ny mponina fa raha vao milatsaka indray mandeha orana io dia hodiko-drano Ampefilo cité rehetra maneranirana ny Ampefilo sy manaritsy sinalana eto tena misy faritra mamay be amin'ny resaka sito mahira sy ny alana zany dia zareo rehefa manao sito mahira avy amin'ny miditra Ampefilo dia manivatsivo anatin'ireo faritra izay toeran'ny rano dia tsy samanentsika ilay olona satria any amin'ny toerana maloto mihitsy mitondrano zareo an'ilay olona dia voatery zany mijanona ilay olona mijanona an-dalana na manentsika dia izany zavatra rehetra izany mba hisoroanany amin'izany tsy fandriampahalemana zany dia mangatsaka izay mba hijerena aingana ity canal Andretany ity.